Ny mety ho tatry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 12 febroary 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alakamisy 12 febroary 2024 amin'ny enora maraina. Mafy fisokandrivotra any amin'ny morontsiraka Atsinananosy no ny fandalovan'ilay rivo-doza Gezania any amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana. Tombanana tratra 5-10 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora ny hamafan-drivotra. Tombanana ananika hatramin'ny 5-7 kilometatra isan'ora kosa ny manakaiky ny ivony. Tombanana ho mafy ihany koa ny rivotra any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana izay voan'ny Gezania ka mety hatratra 5-10 kilometatra isan'ora. Isy rivotra mafy ihany koa any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana ka tombanana tratra 5-70 hatramin'ny 5-10 kilometatra isan'ora. Anio talata 10 febroary ny antalaha hatrany Anosivary ary ny eo anelanela ny tampolo sy ny tanjovohimena. Raha ampitso alarobia 12 febroary alina kosa ho an'ny morontsiraka Menabe sy Melaky. Mahazo ny fampitandremana miloko mena amin'ny hamafan-drivotra ny eo antalaha hatrany Anosivary ary ny eo anelanela ny tampolo sy ny tanjona vohimena. Miloko mavo ho an'ny morontsiraka Menabe sy Melaky. Etsadan'izay dia ahery na ahery be ihany koa ny ranomasina any amin'ny morontsiraka Atsinananosy noho ny alondrano ateraka ilay rivo-doza mahery vaika Gezania isamonta rehefa manakaiky ny ivony. Tombanana ho 3 hatramin'ny 9 metatra ny avon'ny onja hahatratra 7 hatramin'ny 10 metatra ny manakaiky morontsiraka Analanjorofo sy Atsinanana. Tombanana ahery ihany koa ny ranomasina any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana amin'ny fisasan'ny herinandro noho ny fivoahany ity rivo-doza ity an-dranomasina indray. Anio talata 10 febroary hatramin'ny rahampitso 12 febroary vao maraina ny eo anelanela ny Voahemara sy Mananjary. Rahampitso alarobia 12 febroary alina kosa ho an'ny morontsiraka Menabe sy Melaky ary Morombe. Mahazo ny fampitandremana miloko mena amin'ny avon'ny alondrano ny eo Voahemara hatrany Mananjary. Miloko mavo Besalampy hatrany amin'ny Morombe. Entana ny rehetra anaraka tsy tapaka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny ifotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana ny tanjona Bobomba hatrany amin'ny tanjona Angotsy omaina amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy Atsinanana kosa izany manomboka ny atoandro ka ho 10 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro anorana malefaka amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Ho avy avaratra ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fepitaona ka ho 70 hatramin'ny 5-70 kilometatra isan'ora. Hahatratra 5-10 kilometatra isan'ora indraindray ho an'ny morontsiraka Atsinanana sy Analanjorofo. Tombanana iena miandalana kosa izany ny atoandro ka ho 30 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina ny any atsimony Toamasina amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Iena miandalana kosa izany ny atoandro. Avon'ny onja 0,5 amin'ny 3 metatra any amin'ny tapany atsimo amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Hidina 1,5 amin'ny 2 metatra kosa izany ny atoandro. Andidina ny 1,5 metatra kosa ny anakafa. Mahanoratra ny taolaniaro andrahoany amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra Atsinanana manomboka ny atoandro ka ho 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina avon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra hahatratra 2,5 hatramin'ny 3 metatra any amin'ny morontsiraka Nosivary amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Iena miandalana kosa izany ny atoandro. Taolaniaro hatrany amin'ny tanjona vohimena omaina amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Hahatratra 5-70 kilometatra isan'ora indraindray ny atoandro. Ahery ny ranomasina avon'ny onja 2,5 hatramin'ny 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjovohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo omaina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana na Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Hahatratra 5-70 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Gabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro anorana malefaka manomboka ny atoandro. Ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Hahatratra 70 kilometatra isan'ora ny atoandro. Ho avy avaratra kosa manomboka ny alina ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Hahatratra 5-70 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ny atsimony Antsalova. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina ahery ny any atsimony Maintirano manomboka ny alina noho ny alondrano ateraka ilay rivo-doza eo andalam-pivoahana any an-dranomasina indray. Avon'ny onja 1 hatramin'ny 1,5 metatra hahatratra 2,5 hatramin'ny 3 metatra manomboka ny alina any amin'ny tapany atsimo.
tanjona vilanandro hatrany Analalava anorana tandrifin-drahona amin'ny sitokotokony atoandro ho avy andrefana andrivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora iodina avy atsinanana izany amin'ny farany fepitaona ka ho 20 kilometatra isan'ora adiny mpanonja ranomasina avony onjy ohatra faingo 5 hatramin'ny 1 metatra Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobahomby anorana tandrifin-drahona vitsy indraindray ho avy andrefana andrivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora iodina avy atsinanana izany amin'ny farany fepitaona adiny mpanonja ranomasina avony onjy ohatra faingo 5 hatramin'ny 1 metatra